Naneo ny fahavononany andresy ireo mpilalao ny bare anatin'ny lalao famaranana androany ao Kenya ambony tokonaina fana mandresy mbata ny amboary hoiatrany ny mpilalao ny bare mandidina ny 700 moa ireo delegasiona malagasy lasany Kenya manotrina ny bare amin'ny tsy lalao famaranana androany ity. Tsy anatrika ny lalao famaranana Nairobi Kenya ny Flo Andry Rajoelina fa kosa hitseny ireo ekipa rehefa ody atandrazana izy ireo omena ny mpilalao ny $3 amin'ny prize money mitetina 10 sy $3 azo raha mbata ny amboarany bare raha ny nambarany. Mikarakara fanjaona entina malifaliana sy ampiainana mivantana ny lalao famaranana amin'ny shanina 420 ifanandrina ny bariany Madagasikara sy Maroc avokoa ireo commune manerana nosy isan'ny karakara fanjaona manokana sy miavaka ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy amin'ny alalan'ny camp géant sy fanamafisam-peo raitra etsika vokatry ny fiara-miasa RSE amin'ny orinasa tsy miankina ao an-toerana ny karakara fanjaona ihany koa ny commune maro manerana nosy ampiainana mivantana ny vahoaka ity alina miavaka androany ity. Nahiditra amponja avonja maika eny afonjany tsy afany Diola Misaena izay mpanao fanafiana eny amin'ny distrika Navaradrandro rehefa avy niakatra fampanoavana teny andrivo ny fitsarana omaly napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ny vehivavy iray hafa ny ray tsikombakomba tamin'izy ireo tokantrano maro no efa lasibatra izy ireo tao amin'ny distrika Navaradrandro raha ny angom-baovao. Manatra ny rava topolasy topoko vavy tonga soa anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao izay ompana tanteraka amin'ny resaka baolina kitra izay anatria Madagasikara amin'izao fotoana izao moa ny famaranana ny lalao shanina raha ny vaovao farany rahantsika ny tokantrano any dia rosoroa amin'izao fotoana izao ny baolina ho an'ny Madagasikara manokana tamin'ny 7 minitra ny etim-boalalao ny izay baolina voalohany maty izay tamin'ny alalan'ny fely teo amin'ny 9 minitra kosa no namonoany tokony aina ny baolina faharoa rahantsika avy hatrany aloha ary ireo ataontsika faneho-kevitra sy fifaliana samihafa avy any amin'ny faritra taorian'izay baolina faharoa maty ny Madagasikara izay. Marina fa hoe rosiray ny ravananlalao eo amin'ny mi-temps fa zahay dia manona ny bary foana ary manategna mivavaka mafy sika fa azonsika fandraisana io tsika moa zany na mandresy na resy dia tsy mesy ho an'ny bary foana sika alefa bary alefa Madagasikara. Bola skive atreto aloha fa dia mbola manao bary fa izay na ino raha mitraka na ino raha mitraka fa dia izay izy alefa bary manao antrano zany zahay baranao resy io mbola mizory zahay ho malagasy fera dia ta malagasy pro bary asy resy zany na resy eo anay fe zahay taona zure. Le premier mi-temps teo zany tena nampitaitaina be rehefa nanomboka ny match tena nanomboka ny taitaina moa zany tamin'iny dia inona ny resy voalohany iny dia efa faly dia taty amin'ny tsy haiko firy ray mi-temps ngamba iny dia nalahelo tapoka amin'izay tamin'ny lasa tratra ny score dia veo nandresy indray ry zalahy dia zay dia lasa nalahelo indray zao miandry ny aparan'ity lalao ity zany sisany atao zao fa malahelo bola manatena tsika fa manatena ay za tonga dia debonana mainty fotsy mena tonga dia debonana alefa
anatin'ny ambiance tanteraka izahay aty amin'ny kianja aty keny amin'izao ora iresantsika izao ambiance tanteraka araka nambara teo satria mitovy sala mibola rosoroa eo amin'ny Maroc sy Madagasikara mafana tanteraka ny ambiance satria viona miazatra amin'ny farany l'équipe ny Barea amin'izao alina izao mafana ny ambiance ary akanitantsika izao dia tena ao anatin'ny fanoana tanteraka ny ekipa pirenena malagasy izahay ato amin'ny kianjan'ny Kenya amin'ny tsy fotoana ity tenantsika miandarana ihany zany ny ambiance ao anatin'izay fa dia mbola rosiroro zany ny baolina tena miady ny baolina amin'izao famaranana ny CHAN ety Kenya izao. Isarona trano moa zany ireo ekipa samihafa any amin'ny faritra sy any Kenya ihany koa araka ny nahitantsika azy teo mampiainantsika mivantana ny zava-misy ao anatiny izay fiatrehana ny CHAN izay amin'izao moa dia 3-0 ny baolina mitarika indray zareo Marokana saingy mbola ho arahantsika eto hatrany ny fivoarana izay lalao izay toy izantsika ny fampahalalam-baovao tsy nanatrika ny lalao famaranana any Nairobi Kenya ny Flo Andry Rajoelina fa kosa hitsena ireo ekipa rehefa ody amin'ny tanindrazana izy ireo ny rahasoa ireo Barea izy ary nitsodrano azy ireo havita soa izao baolina izao ary batainko ny amboara ho an'ny Madagasikara omena ny mpilalao ny $3 amin'ny prize money mitetina 10 sy $3 azo raha mibata ny amboara ny Barea hoy atrany ny Flo Rajoelina araka izao fanazavana hoenty ny fitiavana toy izao. Miarahaba ny coach nareo staff technique rehetra afaka ora vitsy dia hanomboka ny final tsika ary tena sambany teo amin'ny tantara hoe tafiakatra final amin'ny Coupe d'Afrique des Nations zany. Eto aloha zany dia midera manokana niezaka nataonareo tsirairay avy fa ao anatin'izao zany dia afaka manoratra tantara ianareo mpilalao ianao coach manoratra tantara eto amin'ny firenena mba ahafahantsika ahafahanareo mitondra an'izany amboara ary mibata an'izany amboara zany mody atandrazana ka eto zany dia tena hoe mankahiry anareo atovy ny fomba rehetra mba ahafahana tena hoe mametraka tantara zany ho anareo tsirairay avy fa indrindra ho an'ny firenena ka dia tsisy zavatra fandresena moro zany Maroc zany fantatsika fa efa nanao Coupe du Monde ary efa mifanatrina tamin'ny France fa tsisy zavatra tokony atahorantsika zany na dia mafy ary izy ireo fa misy foana ny afaka ataoko hoe ny miracle misy foana ny zavatra impossible fa indrindra tsara tsika mise concentrer tsara tsika tena hoe mifatoka tanteraka ary mba ho précis na ny pasy mba ho précis na ny tira mba ho cadre ny tira ary indrindra moa zany mba amony baolina tsika eo anatin'ity match ty ka dia zay moa teny fankahirezako za mitsena aminareo eny amin'ny aéroport mitsena aminareo any an-tanindrazana raha amin'ny fahatongavanareo zany dia miaraka aminareo rehetra eo mitondra anareo ambavaka ihany koa amin'izao match rehetrarehetra zao miaraka amin'ny tipo amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo zay mifatoka tsisy afa-tsaina aminareo ny masony malagasy iray manontolo manerana n'izao tontolo izao amin'ny afaka ora vitsy ka dia zay no ankahirezako aminareo hoe tsy misy zavatra impossible zany fa mais tout est possible. La victoire est à portée de main, la victoire est vraiment any amin'ny tongotrareo sy any amin'ny tanan'olo any fandresina rehetrarehetra dia ny amaranako anazy angambany efa mifampiresaka tamin'ny président ny fédération zay nampitany hafatra tany amin'ny équipe technique rehetra ihany koa zay sorako fa misy vaovao mahafinaritra moa nandresy lahatra tanteraka hoe mifandreseny eo dia noho ny avy aminareo mpilalao mifandreseny eo dia noho ny avy amin'ny coach sy ny équipe technique noho izany
dia rehefa mifandraisy lahatra dia ny hoe ny prime zay ho azy io zany satria rehefa tafiakatra an'io zany tsika ka mandresy zany ka tena mila fa atovy ny fomba rehetra zay andresena dia 3,500,000 dollars zany ny prime zay ho azo ka rehefa mifandresy lahatra dia io zany tsy atao ohatra ny tamin'ny prime ny demi-finale hoe 60% no ho an'ny Pilalao sy ny staff technique fa sy 40% no ho an'ny fédération fa dia rehefa mifandresy lahatra mifandresena eo dia anareo dia 3 millions de dollars zany iray manontolo no zarainareo Pilalao sy ny lame atao eo anivony miaraka amin'ny coach zany sy ny équipe technique nareo no mandamina azy fa ny 500,000 dollars ihany zany no hotazominy fédération mba tena hoe motivation goavana zany no atao amin'izay ary fandresendahatra lehibe natao tao aminatin'izay dia rariny sintsiny raha satria mendrika an'izany nareo fa dia mirary soa ary mirary fahombiazana mirary fandresena ho antsika rehetrarehetra ary indrindra moa zany Andriamanitra sy Jesosy Kristy hitatana antsika iay atsika ao anatin'izao final atrehanareo atrehantsika tsirairay avy zao. Vola satu vola. Nanao ny fahavononana dia andresy ireo mpilalao bare anatin'ny lalao famaranana izay tanterana amin'izao fotoana izao any Kenya ambony tokonaina ahafahana mandresy mba tany amboary ho hatrany ireo mpilalao bare manodidina ny 700 moa ireo délégation malagasy lasan'ny Kenya manotrina ny bare amin'ny tsy lalao famaranana androany itsy mikasika ireo mpilalao kosa indray efa fantatra fa ny telo no tsy nalao saingy tsy mahasaka anazy ireo ampiseho endry dalao tsara izany araka izao tatitra hoentina ny Sibela Randre mazava izao. Misa efa-jato eo ireo délégation na avy aty Madagasikara tonga any Kenya anotrina ny Barea ny Madagasikara nizara pahany roa izy ireo isamina aneo ny fahavononany anoana ny Barea any antoerana. Tamin'ny dimy sasany moa ny alatagny Madagasikara ny ekipa rehetrarehetra ny supporter moa zany mpanohana ny Barea ary ampitiavana ary fofeno afaliana zany ny tao agnatin'ny fiaramanidina zany aranay satria agneheran'ireo mahery fony firenena ho satria sambana teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny nandray anjara amin'ny final ny shanina zany ny ekipa firenena faly ravo daholo ny rehetrarehetra tao ihirahira orakoraka sinisisa fa androany asika hita lalao dia ny avy amina ity angamba ny ataoko hoe nampiombona ny malagasy ray manontolo nampiseho fifankatiavana hitantsika zany tamin'ny vokatra ny fanesesy tamin'ny quart de finale demi-finale ary indrindrindrindra moa angatasika amin'Andriamanitra ny azahoantsika ny finale androany dia ataoko hoe totoreboka angamba fa dia hiatrika andreo lalao ireo napetraka avokoa ny lamina rehetra ho an'ny fatongavana eny amin'ny stade izay ifanandrinana ny ekipan'ny Madagasikara sy Maroka. Mikasika ireo mpilalao kosa indray dia naneo ny fahavononany andresy ireo mpilalao misy telo moa ireo mpilalao tsy afaka andray anjara amin'ny fifaninanana famaranana nefa tsy tokony atao sakana izany mba ahafahana mandresy. Ambony ny tokonaina ahafahana mandresy sy mibata ny amboara ho hatrany ireo mpilalao. Mbola manodidina ny trano izay hatrany dia ny karakara fanzona nentina malifaliana sy ampiainana mivantana ny lalao famaranana tamin'ny tishanina 4 izay fandrana Barea ny Madagasikara sy Maroc avokoa ireo commune manirana nosy sy ny karakara fanzona manokana sy miavaka ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy amin'ny alalan'ny écran géant sy fanamafisam-peo raitra etsika voarakitry ny fiara-miasa RSE amin'ny orinasa tsy miankina iray eny antoerana. Andrea Mahery sy Omega 9. Isan'ny toerana be mpakafy
baolina kitra ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy raha ninambarany ben'ny tanàna antony nanomana ny toerana manokana ahafahana mandray ireo mpakafy ny baolina kitra sy mpanohana ny Barea-ny Madagasikara mandritra ny lalao famaranana ho tanterahana androany amin'ny 9:00 Zava-dehibe aloha dia misaotra ny concept manokana satria tena nanaiky ny ara-niasa amin'ny commune izay anisan'ny orinasa lehibe aty amin'ny commune amin'izao fampifaliana ny vahoaka amin'izao final andraisan'ny Madagasikara Barea indrindrandrindra zao final zao faly zay faly ny vahoaka ray manontolo satria zava-dehibe tsy mbola nisy ohatr'izao teto amin'ny commune dia makasitraka indrindra amin'ny ambaratonga fahefana ao anatin'ny colcontesay marina moa fa zao zavatra zao dia maimaimpona zany hoe famezana maimaimpona avy amin'ny cool concept atolotra ho an'ny vahoaka n'Ambatolampy tsy maifotsy sy ny manodidina rehetra maimaimpona tsisy volana loha tsisy nina fa ny fiaramiasa dia ny toerana mba nomena amezana fahafapo ny vahoaka no mba andraikitra ny commune tao anatiny ity hetsika ity izay ao anatin'ny fiaramiasa amin'ny orinasa tsy miankina sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana RSE fiaramiasa ny orinasa cool concept miaraka amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy ben'ny tanàna moa miaraka amintsika eto mahatsiaro manana andraikitra zay tamberina andraikitra ihany koa eto anivon'ny commune manina moa ny ety Ambatolampy tsy mahafotsy satria ety misy ny foibe ny orinasa cool concept dia mahatsiaro manana tidy zay amin'ny fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tanàna mba ahafahana mampiroborobo sy mampivelatra zay fiarahana sy fifamezan-tanana amin'ny tsy miankina sy ny tompony andraikitra ny tanàna na dia fiaramiasa eo amin'ny tsy miankina sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay natao maimaimpoana azy ity toerana ity dia tsy natao ambanin-javatra ny kalitaon'ireo izay ho atolotra ny vahoaka na amin'ny feo na amin'ny sary araka nambaran'ireo teknisianina. Ya, raha ny fandraisana anjara cool concept zany amin'ity final ny shanina ity dia tena nezahana hoe ho raitra tokoa satria ny fanamafisam-peo dia tena ohatran'ireny any amina spectacle reny mihitsy no entina eto ny écran ihany koa tena hoe ngeza satria tamin'ny demi-finale iny betsaka no taraina tamin'izay rehetra natao tany hoe kely ny écran ohatrany dia ahoana ny atao zany ozy izy ny cool concept ahafahantsika manome fahafapoan'ny olona dia nangezana ny écran mba hahita daholo ny olona zay ho tonga ety zany fa tsy hoe misy toerana hoe ery misy tsy mahita na ohatr' zany fa mba hahita daholo na alavitra arany dia efa mahita le izy dia ny dimension ny écran no entana ety dia 6 mètres sur 3 mètres zany hoe 18 mètres carré zany ny écran no entana ety amezana fahafapo amin'ny vahoaka na Ambatolampy tsy mahafotsy sy manodidina rehetra ety mihitsy satria sy ny Ambatolampy tsy mahafotsy fa natramin'ny vato arany afaka maky ety naneo ny afaliny amin'izao fanomanana fan zone manara-penitra na ara-teknika izao ny mponina ety amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy tena faly dia faly aloha sady makasitraka mihitsy ny amin'le zavatra atao fa tena mahafinaritra izao zao misy an'ity écran be ity jerena final dia ahoana fahitan'izay azy tena vao mahay mety mihitsy na manodidina ety amin'ny tanàna tena faly mihitsy mahafaly antsika zany hatrany moa ny mizara ireo hafaliana misy ao anatin'izao fanarana ny shanina izao raha antsika izay hafaliana izay avy any Morondava sy any Ambanja.
Araky ny hitantsika teo moa zany dia ny farana izay ny Shanna nandresy tamin'ny isa 3 izareo avao Maroc. I Maroc moa izany izay nibata ny amboara fahatelo tao anatiny ity Shanna ity. Izy ireo izay ataontsika hoe voasokajy anisan'ny favorita amin'ity andiany fa 420 ity. Izay zany no namarana hatreo ny Shanna. Saingy kosa ho an'ny Madagasikara manokana dia itoy ho amin'ny rahampitso izay ataontsika hoe fitsenana ireo bareny Madagasikara nandray anjara tamin'ny lalao famaranana ho an'ny Shanna izay. Raha ny fandaharam-potoana navoaka ny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia rahampitso alahady no anatanterahana izay fitsenana ny bareny Madagasikara izay ka amin'ny 3 ora sasany tolakandro no fatongavana eny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato. Isy ny lanonana sy mozika eny Lakiarivo. Raha ity fandaharam-potoana hitantsika ity moa zany dia raha izao lalana lehan'izao dia miala eny Vato zareo dia mandalo eny amin'ny Lakiarivo tsara saotra Ankorondrano Tanimena ary ny arabe ny fahaleovantena ary azon'ny tunnel Amboda sy eny Anosy ary farana eny amin'ny kianjan'ny Barea izay ataontsika hoe fandraisana ny bareny Madagasikara izay amin'ny enora ariva. Raha ny fanambarana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika izay hatrany dia amin'ny 6 ora maraina no efa isokatra ny vavady ny kianjan'ny Bare ahafahana zany tonga dia miandry avy hatrany ireto ekipa ataontsika hoe mahery fo any Madagasikara atao anatiny fiadinan'ny Shanna izay ho an'ny rahampitso 3 Aogositra izay. Andeha aloha arahantsika indray ny resabe. Ny pejy 9 arabe arivony tranona fatra iva tsy lehibe tsy kely fa somebiseby hiatrika ny lalao a Nairobi rehetra. Miesaka anamarika izany arak'izay ao am-pelantanany misy tokantrano 500 ariary ny Vespentin, 500 hatramin'ny ariary ny autocollant, 7,000 ariary bapampa, 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary ny maillot na tamin'ny kanina aza tsy niresaka toy izao ny tanàna. Alefa Madagasikara. Tao anatin'ny tontolo maro loko nanombohana ny lalao famaranana Total Energy CHAN 2024 Barea Madagascar contre Maroc. Ny pejy gazetiko nandray ny asany avy hatrany ny komisera andriamparany Ted Steven rehefa voatendry komisera central adjoint Itsar Lalana. Ity komisera ity izay lehibe ny komisaria ny boriboritany voalohany tetsy Analakely mialoha izao fanendrenina vaovao izao. Anisan'ny nanamarika azy tamin'ny nandraisan'ny komisaria Analakely ny paikady napetrany tamin'ny alalan'ny fifandraisana tamin'ireo tsy manan-kialofana teny amin'ny manodidina. Nanantona akaiky an'ireny olona ireny izy izay heveriny no fanohitra iray adina amin'ny tsy fandriampahalemana amin'ny ny faritra iny. Matetika ihany koa ny komisera Ted Steven no miditra an-tsehatra mandamina fifamoivoizana ary izy tena mihitsy no mifandahatra amin'ireo mpivarotra amoron-dalana mba ho fandaminana hatrany ny faritra iadidiny. Dia serasera ny lehilahy ary mifandray amin'ny olona rehetra ka nahitambokana izany teo amin'ny sehatry ny filaminana. Inona arak'izany fa hitondra ainga avao amin'ity komisaria ity indray izao fanendrena azy ao amin'ny komisaria fohy be izao. Ivadika lafim-baovao hafa kely aloha isika nampidirina amponja Vonjomaika eny amin'ny fonjany Tsiafany jiolahy miisa 4 izay mpanao fanafiana eny amin'ny distrika n'Antananarivo Avaradrano rehefa niakatra fampanohavana omaly teny amin'ny fitsarana Anosy napetraka eo ambany fanaraha-masony fitsarana kosa ny vehivavy iray hafa izay miray tsokombakomba amin'izy ireo tokantrano maro moa efa lasibatra ity andian-jiolahy ity amin'izay fanafiana izay eny amin'ny distrika n'Antananarivo Avaradrano. Gracia Andriatsitoerana. Misesisesy ny fanafiana amin'ny Tampiadina eny amin'ny distrika n'Avaradrano Tatoato. Anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fanafiana amin'ny Tampiadina teny an-toerana ireto andian-jiolahy nalefa eny am-ponja ireto. Nanafika tokantrano iray teny amin'ny distrika n'Avaradrano ireo andian-jiolahy miisa 5 ny 15 Aogositra 2024 lasa teo. Lasan'izy ireo tamin'izany ny vola mitetina 17 tapitrisa ariary, peratra volamena 2 ary kojakojan'ny entana maro. Tonga nitory teny amin'ny biraon'ny polisy ny arambona tamin'ity tranga ity. Tsy niandriana fa niarana salalana amin'ny fikarohana avy hatrany ny polisy pirenena miasa amin'ny komisaria fohy be Avaradrano sy ny brigady misana ny Elokabevava Anosy Sakirika Fahefatra. Taorian'izay, voasambotra teny Besarety ny roa tamin'ireo 5 nanafika. Mbola hita tao an-tranon'izy ireo ny ampahany entana nangalarina. Antony nisamborana azy ireo ny fanaovana aratra amin'ny Tampiadina sy ny firaisana tsokombakomba amin'ny jiolahy.
Saivina fa nisy nanafika tokantrano teny Ankadivory Ilafy ny aliny 5 aogositra lasta teo ireto olon-dratsy reto. Tsy nahazo ninina moa izy ireo na tafiditra sy nandratra olona tao azy. Toropain'izy ireo ny saky banana nisy vola sy ny findain'ny lehilahy iray avy any Tomasina raha ny angom-baovao. Vola nanafika trano fivarotana iray teny Sonedanina Sabosina Mena ihany koa izy ireo ny 17 aogositra lasta teo. Mitohy ny fikarohana ary mahatratra 7 ireo olon-dratsy voasambotra makasika ireo raha ohatra amin'izao. Mbola mitokosa ny fikarohana ireo namany hafa izay mirihary amin'izao. Raha iverena kely Shana dia niondrika tamin'ny satelinoro teo anoloan'ny Marokana moa zany ekipan'ny Bareny Madagasikara tsy makivy ny mpankafy Bare zany fa maro ireo ataontsika hoe nitondra teny fankahirezana ary ataontsika ihany koa hoe faly tamin'izay vokatra izay satria ny atsara raha oharina tamin'ny toerana nisy any Madagasikara tamin'ny teo aloha izay laharana fahatelo amin'izao fotoan'izao moa zany tsika dia laharana faharoa taorian'izay fandresen'ny Marokana izay raha tsika ary ireo fanehoan-kevitra sy fifaliana samihafa ireo. Fa commune Manakarena amin'ny lafiny toekarena no ny fananany orinasa maro mpandrarara toekarena maro ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy mpandrarara misehatra amin'ny lafiny maro toa ny fizantany fampisakafoana fanamboarana foto-drafitrasa ary fikarakarana lanonana eo ihany koa ma commune Ambanivohitra azy ny tantsa misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana izay azona vokatra tsy mena amta amin'ireo commune hafa manerana nosy mba afana mampandroso ny commune sy fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena dia navondry ny ireo mpandrarà ao an-toerana tamin'ny alalan'ny foara tsy mialonjafy sady ho fampahafantarana ihany koa ny vokatra misy ao anatin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy nanao ny fanadihadiana ao antsika Zakandre Mahery sy Omekarina Efitsona. Hita eto Ambatolampy tsy mahafotsy 12 kilometatra miala ny PK0 avokoa ireo vokatry ny fambolena, fiompiana, ahafahana mampandroso ara toekarena ny commune Ambanivohitra. Hita eto toerana tsy lavitry ny renivohitra ihany koa
ny toerana miavaka fitsangatsanganana ahafahana misarika mpizahatany na malagasy na vahiny. Tsy mbola maro mpafantatra nefa ireo arena maro ao anatin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ireo, nefa afaka mitondra fampandrosoana ara-toe-karena na ho an'ny komina ary indrindra ho an'ny firenena, hoy ny ben'ny tanànan'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy. Ny antony mba anehoana ho hitan'ny be sy maro, ho hitan'ny manodidina, hitan'ny Madagasikara ray manontolo hoe misy zavatra tahaka an'izao any Ambatolampy tsy mahafotsy. Zany hoe misy eo vokatry ny asa tanana, misy eo ny fambolena, misy eo ny fiompiana, misy eo ny angovo azo avozina, zany hoe netsoina, ny zanam-pielezana izay manana talenta manodidina any Ambatolampy tsy mahafotsy, netsoina koa ny mponina eto Ambatolampy tsy mahafotsy. Isaritana ny mpizahatany anisan'ny zavatra ngezabe iray satria ny tanàna efa mihamandroso ary manaraka izay isintomana ny olona ihany koa ampiasa vola aty amin'ny faritra Ambatolampy tsy mahafotsy. Ny fampahafantarana ireo vokatra anatin'ny komina sy ampifindronana ireo mpandraharaha misandrahaka amin'ny sehatra maro ao an-toerana dia nisy ny fikarakarana ny tsena be tsy mialonjafy andiany voalohany. Dia hetsika anankiray izay niarahana miasa sy ahiny ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy. Ny tanjona ao anatin'ilay izy dia satria efa hita hoe mihamaro ny sehatra mpandraharaha ara-toe-karena eto amin'ny komina, dia mba nampionina hifankafantatra mba ahafahana hoe mifampitsirika hoe inona avy ny zavatra mety afaka iarahana amin'ny fanampy dia teo moa ny komina izay rafitra ety akaiky ety toerana no natonina sy niarany kondoa na natateraka an'ilay izy. Fotoana ihany koa nampiaonana ireo mpandraharaha maro ao an-toerana. Satria lancé an'ilay briques écologiques moderne, zany hoe zavatra vaovao manaraka ny toetrandro nefa moramora kokoa mampiasa azy. Dia zay koa ty lancé an'ilay izy eto amin'ny Ambatolampy tsy mahafotsy. Tsy maintsy misy ny fiaramentana eo amin'ny mponina sy ny mpandraharaha ahafahana mahazo vokatra ara-toe-karena amin'ny asa rehetra misy ao an-toerana, hoy ny ben'ny tanànana Ambatolampy tsy mahafotsy. Antony hanatanterahana ny foara tsy mialonjafy eo anivon'ny komina izay tanterahana isan-taona manomboka izao. Dia raha antsika indray aloha ny ambiance misy any Ambatondrazakany. Baolina regny baolina miady tena miady ary nafinaritra nolon'ilay gasy ary tantarako zany miteraka foana hoe sama tamin'izao niakatra zany phase finale zany taraka premier but dia mahasalady zareo amiko zany izao e na dia tsika malagasy mandray any an-tanonantsika ary kenya dia misaotra ny bary sy sakanaba io fa mipotsaroro zay narehetra le baly reny dia bakana tenantsika dia azo lalao saly mba sport amiko aloha tena mahafaly ny raha vita ny gasy na dia resy ianao resy amboninazy ary hita hoe sahira ny adversaire ka courage zany omeny gasy na dia resy ary tokony atao fitsenana makotrokotro. Mamenatra ny fankasitrahana antsika rehetra ary indrindra ny Siana Bariamo tao anatin'izay fampiainana mivantana ny lalao baolina kitra izay. Ihany koa nataontsika hoe aza donona ny mitsena ny Barea ho an'ny rahampitso izay araky ny fandaram-potoana efa narahantsika teo dia rahampitso amin'ny 3 ora sasany tolakandro izy ireo no higadina eto Madagasikara ary ho tsenaintsika rehetra amin'ny 15 ny Barea eny Mahamasina amin'ny 9 ora ariva amin'ny 7 ora maraina moa araky ny efa voalaza teo dia efa sokatra ny vavahady eny Mahamasina eny. Ankoatr'izay dia azontsika atao ihany koa tahaka ny efa nataontsika teo aloha ihany rehefa mitsena ireto mpanao baolina ireto ho an'ny Siana dia maro ireo lalana izay ataontsika hoe olalovana izy ireo mandrapatonga eny amin'ny 15 Barea izay. Azontsika atao ny manofahofa
saina mankasitraka azy ireo eny amin'ireo lalana izay holalovany takony hoe ny Tsarasoatra, Akorondrano, Antanimena eny amin'ny arabe ny fahaleovantena ary ihany koa eny amin'ny tunnel Ambohida hatreny Anosy iny. Mbola iainantsika hatrany moa izay ataontsika hoe fifaliana sy réaction tao aorian'ny baolina izay na dia resy ary ny ekipan'ny Barea dia tsy tiantsika hatrany raha tsika izay tahaka ny ireto avy any Toliara ireto. Fomba maro no entin'ny any anivon'ny faritra manamarika izay fankasitrahana ny Barea izay tsy hoe resy akory izy ireo dia niala avokoa ny olona fa mbola manohy hatrany izay fankasitrahana izy araka na raha tsika isaky ny faritra teo dia samy manana izay fomba anehoany fankasitrahana izay isan'izany koa ny ao Fianaratsoa izay ataontsika hoe nanao afo manga mihitsy tamin'ity androany ity. Mialohan'ny tena maranantsika ny vaovao dia arahantsika hatrany aloha ny voambolana. Ity indray ny voambolana hofantarintsika sy ezahana mampiasa ny milaza azy. Manindo. Ny dikan'ny voambolana hoe manindo dia hoe marary andoha raha ho an'ny fiteny tambahoaka fa efa misampana ka mahalaza azy ny hoe maningotra na ihany koa ny hoe mahafaty. Amin'ny dikany hoe maningotray ny voambolana io. Amin'ny teny frantsay mety azo ilazana azy dia hoe arracher, mety ho arracher un mal de tête na koa arracher la vie. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tandremo fa manindo ny tsy fanaovana vaksiny fanefitra hiadiana amin'ny lefakozatra na koa hoe tsy mitsahatra manentana hatrany ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa manindo ny hery fiarovana ny tazomoka ka aza miraikiraiky manatona toeram-pitsaboana raha vao misy fambara soritra retina. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Matetika dia ny fandehanana mafy sy ny tsy fananjanana fainganam-pandeha no manindo ny olona rehefa tratry lozam-pifamoivozana. Rehefa izay ny fatantsika dia azontsika malagasy izanana mampiasa ny mpiten'ity voambolana hoe manindo ity izay midika hoe maningotra rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Farana ny fampalalam-baovao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany sy hatramin'ny farany mankasitraka antsika rehetra mpiara-miasa ihany koa na teto Antananarivo na tany amin'ny faritra ny fampiasara vaovao makasika izay shana izay ary indrindra mankasitraka ny ekipan'ny Barea ny Madagasikara na mpiainantsika malagasy lalao mahafinaritra merina hatrany isika hoe ho andra-pitsy moa ny fandaram-potoana fitsenana ny Barea ny Madagasikara amin'ny 3 ora sasany eny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ary amin'ny 9 ora kosa eny amin'ny kianjan'ny Barea mametraka ny mandra-pionandray tompoko lasy tompoko vavy.